Mbola izany amin'izay tontolo ny baolina lavalava izay iantsika tsy ahona vetivety aloha anao zany anisany nanamarika ny andro fahin'androany tamin'ny fiadiana ny fifantsana top 14 iny ny fisian'ireo karatra mena misimisy ihany tamin'ireo lalao izay notanterahana. Karatra mena valo no navoakan'ny mpitsara nandritra ity andro fahaenina ity satria raha fiainana teo amin'ny tamin'ny be sy ny savon'ireo tropikala dia karatra mena efatra no nivoakan'ny mpitsara, teo ihany koa ny fiainana teo amin'ny ikopa sy ny FT Manjakaray karatra mena telo ary ny fiainana teo amin'ny akady fotsy sy 3FB dia karatra mena iray. Midika izany mbola fa somary misy ny tsy vidividy hevitra ngamba eo amin'ny mpitsara sy ny mpilalao, eo ihany koa ny tsy fahafehezana ny atao hoe lalàna mifeny taranja bola lavalava ngamba ve no azo tenena indray amin'ity sa ny mpilalao? Ny mpilalao mihitsy angamba no azo lazaina hoe tsy mahafeny lalàna matoa misy ny karatra mena satria ny lalao dia marina fa mafy ny lalao taranja bola lavalava nefa ina izany ary tokony ao anatin'ny tanjaka sy ny hery no anaovana izay fa tsy ny anti-jeu moa izay ny fomba filaza azy any amin'ny taranja bola lavalava. Fa nazanona tsy izany ny manam-bola tiana dia nanamarika ny andro fahaenina ihany koa ny fimenomenomana teo amin'ny mpitsara indrindra ny fiainana teo amin'ny FTM Manjakaray sy zareo avy ny ikopa. Tsy ny mpilalao samy mpilalao teto no nanana olana fa ny mpilalao rotota mihitsy no nanana olana amin'ny mpitsara ary ny tena nisongadina tamin'izany moa dia zareo avy tsy ikopa izay menomenona fa tsy zakan'ny ilay mpitsara ny tantana ilay lalao. Izay ihany koa aloha tena toerana manambola tena dia nanatrika ilay fiainana fa ny zavatra tsato tsy nitongilana na tamin'ny kopa na tamin'ny FT Manjakaray ilay mpitsara ny tantana ny lalao fa ny zavatra hita kosa dia betsaka ny fahadisoana ara-teknika nataon'ny mpitsara izany ka nahatonga izay fimenomenomana teo amin'ny zareo avy ny kopa izay. Ny filohan'ny liko moa nilaza foana hoe matetika no asiana ny fampiofanana an'ireny mpitsara ireny efa tokony no hiditra amin'izay indray ngamba. Efa imbetsaka no misy an'izay fampiofanana izay fa saingy miverimberina le izy ny toe-tsaina mihitsy angamba na manam-bola tiana mila ovaina na ho an'ny mpitsara io na ho an'ny mpilalao na ho an'ny mpitantana satria eo amin'ilay tsy fitovian'ny mpijery zay matetika no mahatonga izay olana izay. Ny mpilalao etsy an-daniny araka nambaran'ny zareo mpitsara dia rehefa misy ny faharesena izy ireo dia ailiny any amin'ny mpitsara avokoa izay faharesena izay. Ny ankilany kosa nefa ny mpilalao dia milaza etsy ankilany fa dia voafehan'izy ireo ny fitsipika mifeny lalao ka dia rehefa misy ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitsara ka tsy mitovy amin'ny zavatra eritreretin'izy ireo dia ambarany fa mitongilana ny mpitsara. Tokony ho amboarina ary tokony hisy ny fifanana matetitetika ary tokony ho ampianarina ny mpilalao rehetra sy ny mpanazatra ary ny mpitsara tokony hisy izany ny adevitra matetitetika makasika ity tontolo ity satria eo foana no isehon'ny olana ka miteraka fimenomenomana eny amin'ny kianja eny andotapena kio. Mbola hijana amin'izay tontolo izay antsika araka ny nambara teo fa iresaka kosa manodidina ny ekipam-pirenena malagasy ho an'ny sokajy junior izay moa hiatrika ny fiadiana ny tompon-dakan'i Afrika ho an'ny sokajy atsy Afrika Atsimo. Fantatra ary ireo mpilalao 420 izay andrafitra ny Makis Madagasikara anomboka amin'ny 7 ny volana septambra moa ka hatramin'ny voalohan'ny volana oktobra ity faninanana ity. Marimarina koa nambola tena dia amin'ity farany ity volana ity zany no 7 aogositra ka hatramin'ny 2 septambra izay faninanana atsy Afrika Atsimo izay taorian'ny fiainana tamin'ny COSFA ny alarobia tolakandro teo no namoahan'ny mpanazatra ny anaran'ireo mpilalao 420. Taorian'ny lalao fitsapana izay nihaonan'ny Makis Junior tamin'ny COSFA avy eo amin'ny top 14 ny alarobia hariva teo no namoahan'ny mpanazatra Eric Sefo ny lisitr'ireo mpilalao 420 hiaro ny voninahitr'i Madagasikara atsy Afrika Atsimo. Mandritra ny fiadiana ny tompon-dakan'i Afrika sokajy ho an'ny junior.
Raha ny fanazavany mpanazatra Eric Sefo dia tombony ho an'ny Makis ny fanan'izy ireo mpilalao maromaro efa zatra lalao iraisam-pirenena sy efa milalao ihany koa ao amin'ny top 14. Na izany izy nefa dia mpilalao miisa 10 eo no sambany vao hiatrika lalao iraisam-pirenena. Tsapan'ny mpanazatra nefa fa azo ampiadiana tsara izy volon-drala ireo. Ny fanomanana zany dia ity matsatao amin'ny COSFA tia ny fijerevana mpilalao tsirairay avy zany. Ny zavatra efa napetraka ihany momba ny zava-tsaolalao zany na taty na defense dia ny fandraisana anazy zany dia ny fijerevana tsirairay. Tsy dia mijery skory zany zay amin'ny matsa COSFA ity fa izay ilay fijerevana tsirairay izay sy ny tanjaka. Ny tokonaina aloha raha ny rythme entin'ny zalahy eto manaraka ny rythme ny top 14 ny ataon'ny COSFA eto zao tsy mitovy tsinona ny lalao ataon'ny vazaha sy gasy aingana be dia mitovy zany le lalao entintsika zao samy mampiasa ny fiadiana. Dia raha hita hoe maharaka an'izay atao amin'ny top 14 zay zany dia entina hiady amin'ny vazaha dia hita hoe misy tokonaina ihany zalahy zany amin'izao. Na dia manatombo eo amin'ny vatana aza ny namibianina dia vonina isika hoy Eric Sefo ampiseho ny fahakingatsika amin'ny lalao amin'ny efa mahazatra atsika hatramin'izay. Araka izany dia misy ny fanantenana nandritra ny fanazarantena ihany koa nanopazana Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny federasiona torohevitra tamin'ireo mpilalao ny mahazava-dehibe ity fananana ity. No amafisy ny ara fa isan'ny varavarana iray andraisantsika ny fiadiana tompon-dakan'i eran-tany sokajy junior ny fandrombahantsika ny larana voalohany na farafaha-ratsiny tafajanona ao anaty vondrona A isika. 7 no mandrafitra ny delegasiona ho atsy Afrika Atsimo ka 4 amin'ireo no mpilalao. Reto avy ary ireo mpilalao voatazona tamin'izany. Ilahatra avy eo amin'ny FTM Manjakaray, Ery nantenaina avy eo amin'ny USA nakady fotsy, Niry nantenaina avy eo amin'ny FTM Manjakaray, Nampona avy eo amin'ny 3FP, Antony avy eo amin'ny USA nakady fotsy, Jean-Claude avy eo amin'ny Stade Olympique de Lemirna, Jean-Michel avy eo amin'ny GSM Mamasina, Sylvain avy eo amin'ny Stade Olympique de Lemirna, Ifal nantenaina avy eo amin'ny UAS Cheminot, Jean-Jacques avy eo amin'ny TFMA, Ertina avy eo amin'ny Matadorea, Jean-Yves avy any Antsiranana, Ertina avy eo amin'ny ATI Vandry, Tanjona avy eo amin'ny 3FP, Pascal avy eo amin'ny 3F5, Garcia avy eo amin'ny 3FP, Sels avy eo amin'ny Savonnerie Tropicale, Safidy avy eo amin'ny FTM, Fetraniana avy eo amin'ny TFMA, ary Ndrenjaka avy eo amin'ny 3FP, Andrianina avy eo amin'ny FTM, Onja Atina avy eo amin'ny Savonnerie Tropicale, Taina Ida avy eo amin'ny Savonnerie Tropicale, Tokoniaina avy eo amin'ny Savonnerie Tropicale. Ny mpanazatra dia Marie Erikia na Eric Sefo sy Mamtina. Lehibe ny delegasiona kosa dia Islofsona Bien-Aimé ary ny mpitsabo Bruno Nelson.